Oui. 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 Vorayani sini yak sana. Di manao dia bisa telo. Ny vato fotsy sy vato maty dia misa telo. Ny nanao i kosa tamandrafa ny bramaty ny atemera-pirenena 720 amby 127. Vita ny fanisana dia matofoloha. Hitanareo fa manon ny asa le député miatrika izay ny asa zay amin'ny herin'ny andramonina fiviana mampitoana ihany koa manana andraikitra ny solomavamahoaka amin'izao toerana misy ny foiny amin'izao fotoana izao. Ravany voamaritra isaorany namana rehetrarehetra fomba fanaovana politika eto Madagasikara zay. Miatrika si boa anaty anao miaraka amin'ireo solomavamahoaka mazava ho azy fifalazaina misy sy namelana tamin'ny sy ny lalapana rehefa mifidy ny loaza finantsy hoe tsy maintsy sazazao hoe mametra misy ny député zay mandray fiteny zay zao zavatra anankiray fa zay somary metraka loatra alohanan'le fiazakazaky ny raharaha tsika efa tao anatin'le karazana hoe sarisariny tranga hoe raha ohatra ka amin'ny sehatra ny cinéma de hoe taloha nisy ny long métrage dia nyvoatra zany nisy ny court métrage dia misy ihany koa ny microfilm fa amin'izao fotoana zao fa miazakazaka be mifandeha fa misy hoe film court dia efa TikTok mihitsy ary izy amin'izao fotoana zao dia ny haingana be zany satria tsy dia tena fahita loatra inge zany ny toko raha fahalomanana hoe en 3 semaines zany 20 jours dia fa tonga dia misy basculement be ohatran'ireny fa raha ny tantara teto Madagasikara raha atao hoe tamin'ny androny 47 aty amin'ny 60 zay vao tena hoe jerevany koa tany amin'ny taona hafa zany dia tena hoe amam-bolana ny kotiana fa ity zany zao nazao lazaina fa aingana indrindra fa lesona zany lesona lehibe ho an'ny hoe mpanao politika hoe tena misy fetrany misy fetran'ilay hoe fianterana amin'ny vola amin'ny basy amin'ny tena hoe fieverana ohatsy maty manota tsy miaino tsy miraran'le tena hoe tombontsoam-pirenena dia io zao no zavatra mitranga ary ninninona atao tena hoe tsy misy maharesy an'izany lerim-bahoaka zany any ny tarafana zany rapport de force misy foana hoe rehefa matanjaka ny herim-bahoaka tonga saina ihany koa ny tafy-bahoaka ao anatin'le izy tena hoe rehefa mahatsapa zany rehetra hoe raha mikorina malagasy marary ny firenena tonga foana ny faraisana andraikitra ka zay fotoana zao tingana ray ho any vita raha hoe ny zavatra mitranga iny zany fa hoe ahoana ny fomba tena hoe hijerena sy hanarenana ny firenena amin'ny lafa maro misokatra ny hoe adihevitra maro samihafa mikasika an'izy io mety hoe fikoanan-doha fa kankevitra maro lafy satria na reto hoe re zareo eo amin'ny fitantanana aloha zany amin'izao fotoana zao dia hoe iaino sy handray an'ireo hery velona samihafa eto firenena ahafahana hoe manangana ny rafitra samihafa manodina ny fitantanana ka zay le isan'ny hoe zava-dehibe sy mila petraka tsara mba tsy hiverenan'ny tranga tahaka izao tsony mba tena hoe anorina firenena amin'izay tsika fa tsy anorina fanjakana miorina amin'ny hoe vola basy kolokolo-pifidianana risoriso sisa fotoana zao
ezakazaka moa le izy zany re hitako raha fahalamanana dia ny zavatra misy inona zany zao misy inona ny fiatraikan'le izy ny fanamarana voalohany sy ny fanapahana voalohany raisin'le ataontsika hoe filan-kevitra zany zay tatana ny firenena zay tarihan'ny colonel Mikael dia ny fandravana reo rafitra voatondra lalam-panorenana akoatra ny antenera-pirenena foana ny sena foana ny fitsaravim-ba lalam-panorenana foana ny CENI foana ny ACDED ary foana ny fitsarana avo zay aloha zany ny anankiray mijanona amin'ny toerana ny antenera-pirenena azo atsaina mihitsy ny antony satria dia hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa andinihana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny antenera-pirenena amin'ny nanomboka amin'ny talata mety ho antony anankiray zay ny antenera-pirenena koa azo lezaina ihany aloha fa institution légitime sy mirepresenté ihany aloha io zany ny vahoaka amin'ny akapobeany inona ny tena mety matombarana fa hoe ny fitondrana ny rava teo zany no namolavolana ilay tetibola ho aroso hamaly ve le hoe etaetan'ny fitakiana ve le tetibola vo andeha eo zay moa le dignana hoe mandeha ny LFI dia mandeha ny LFR zany hoe misy fantsina n'ilay tetibola raha ohatra ka mandeha atsefatsefany eo tsy maintsy irosony zany ny laza ihany koa zany tao anatin'ny fanapahana voalohany zay niraisin'le ataontsika hoe filan-kevitra hitantana ity zany dia ny hoe 4 volana eo no aretan'izany fitatana zany ary tanterahana ao anatin'izany daholy ny lasitra ndrafetana anorenana lay firenena zany hoe reo androm-panjakana isy ny fifidianana zay ho atao dia ao anatin'izany eo zany lizy satria etsekelany zany dia hoe ao aloha zany ny azakazaka sy ao dia mba mahazo toerana fa ny tena tokony ho asa ary ny tokony ho vaindohan-draharaha dia hoe ahoana ary no hananganana an'ilay firenena tena mifototra amin'ilay ataontsika hoe fahamarinana ary tsisy ny hoe zanak'ala hafa mamaly ny zavatra teny akianja sy ireo ataontsika hoe fitakena maro samihafa any zany zao ny tena tokony andaniana andro anaovana fikaonando ary ahafahana manara satria ity tezamity ity zany ny tena ho antony eo zao no antom-pisiny dia hitandro ny fahalemana anaty zany reo tokarazany hoe sotoavina rehetra fifanajana fihavana sy ny sisa io tsy hanao grand projet hoe téléphérique io tsy hanao grand projet hoe autoroute io tsy hanao fanometraka ary efa nresahana ihany moa zay am'le hoe ny sosialy zay aloha ny antom-pisiny zay isany nasongadin'ny filoham-panjakana aloha zany omaly hoe tsy sary latantsika ka hoe afaka tonga dia ampanatena be hoe zao fa ny resaka hoe sosialy arak'izay teneny vidéo zay ny resaka jiro sy rano sy reo hoe zavatra tena maika aloha zany no hojerena ao anatin'izay dia zay hoe fametrahana rafitra zany hoe tsy ao anatin'le fananganana sy fanorenana sy fametrahana fototra sy lasitra zany tsika afana hoe manova sy mandamina ny firenena dia tsy afaka tonga dia hoe ampanantena be fa hoe dingana makany amin'ny hoe ny zavatra mitranga ihany koa zany dia hoe miparitaka any moa zany misy hoe satan'ilay tetezamita mandehandeha iny ve no izy satsiny za aloha mahita fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy ny atao hoe projet na texte satria ao anatin'ny fanorenana zany zao tsy maintsy hoe iny aloha ny lasitra dia inona no ahitsy inona no ampiana ao anatin'le izy raha ny fahitako le fomba fiasa zany dia hoe tsy handeha irobaroba aloha ity tetezamity ity fa hiezaka ife satria fanambarany teo fa mba hiarovana an'ilay hémorragie financière le hoe tena io kitapom-bolam-panjakana io dia tsy maintsy hanao an'izay fifehezan'izay zany raha ny lojika n'le zavatra teto dia tsy maintsy ho taratra zay lay fomba na ny firafitra na ny fomba hitantanana mandritra n'ilay fotoana ny tetezamita fa ny tena asa zany ho an'ny zay tena hoe tia tanindrazana efa zava-dehibe aloha zany hoe nahita vahaolana ny samy malagasy hatreta fa tsy nisy hoe fidiran'ny avy any ame reo vondrom-paritra le hoe mampiasa n'ilay principe de subsidiarité na COI io na SADC io na Union africaine io na ny hafa tsy niditra an'izay dia efa nahita vahaolana ny samy malagasy azo lazaina fa efa io zany le vahaolana efa zava-dehibe zay ahoana ny capitalisena zay mba tsy sin'le hoe indray fa misy tanam-bahiny hitsofotrofoka na hiditra ao anatin'le izy mba hahafahany satria hitako hoe zava-dehibe ihany le fanazavana ny entin'ny colonel Gervais raha io amin'ireo ataontsika hoe tanana kavanana raha zay no madika azy any colonel Mikael tao anatin'le izy hoe
ao anatin'ny fandrafetantsika mila ny stratégie, ahoana ny mise en œuvre an'izany, inona ny réalité, manahoana ny contexte, zany no andrafetana ny zavatra eny ihany. Andresahana amin'ny fananipiteny ihany ny colonel Gervais zany mikasika an'le hoe momba ny amin'ny angovo, manana ny tsy mirorotsika ahoana ny tsy ahafahana mampiasa an'io amin'ny fanamorana ny zavatra ilaina amin'ny zavatra atao anaty. Dia zany rehetrarehetra zany ao anatin'ilay izy, ary mino fa mety hoe noho le maly no fahafanganana de ohatra hoe tany ankapisato ny ivim-piaonana fa saripady aloha raha nitoby miaramila fa mety manomboka amin'ity an'io ty de tsy ohatsony satria raha nitoby miaramila zany de tokony tsy resahana politika satria efa politika aloha zany resaka manomboka eto adia mety efa iova toerana zany omaly moa zany teny amin'ny lapa-panjakana symbolika io teny Ambotsorohatra nanaovana an'le déclaration mety efa any ve zany no andray an'le tohiny raharaha ao anatin'ny hoe lamina ametrahana zany ataontsika eto tanatezamita hoe satria tsy maitro fehezana ihany koa tsy moramora ihany koa reo ataontsika hoe rehefa zatra ny tsy labolabo fa ny galabona sy ny sisa ny sina rehetra ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina fa tsy maintsy mbola mety itsipachipaka kely eny any izy aloha mandrindry ny fotoana rehetrarehetra ohatrany hoe rano mavo de marapatonga aloha monsieur décanté zany ny fotaka mandrapadio tsy maintsy mbola jerena zany aloha tsy maintsy mbola ifehany zany ihany koa satria nanipiteny ihany ny colonel Mikel raha tery amin'ny 13 mai tokony raha fanamana mikasika ny jiro hoe iverina le délestage satria anapaka ny jiro ny sasany mety zany ve le zavatra nitranga tany Mahajanga hoe any amin'ny toerana tsy tokony irehitra nyrehatra tapoka tamin'ny alina de eto Antananarivo efa nisy apahany efa nampiomana zany ny colonel Mikel mino fa efa mahafantatra izy ireo amin'ny fomba ifehezana zany fa ny tena asa araka nambara teo satria tsy maintsy andray ny mpiaintsika ary tokony falimanana zany ny tena asa zany manomboka teo de hoe ahoana ny hevitra amin'le hananganana le Madagasikara ataontsika anaty farangisosina vaovao mifanaraka mamaly ny fitakina sy ny etaetan'ny maronisy de ny vahoaka zany amin'ny akapobeany de any zany ny tokony andanina rondo satria tarihana ihany no ataonyty rafitra tetezamita ity fa ny tena asa lehibe de ny any amin'ny andrafetana amin'ny hoe satria ivoaka eo zany ahoana ny lalam-panorenana ivoaka eo zany ahoana ny lamina andaminana ny fifidianana resaka ao anata zany eo anatin'ny lalam-pana zany iza ny rafitra hitatana ny zany rehetrarehetra zany de zao zany ny efa tena tokony mino fa misy manana projet na texte mikasika an'izany ary tokony efa arindry zany référendum constitutionnel ve le atao inona le tiana ataony hoe misy constitution fédéraliste misanitry fa misy miresaka an'izany constitution ohatran'io ihany fa mamevana kokoa ny any amin'aty hoe décentralisation inona le tena resahana amin'ty hoe décentralisation ny atreto matsy de mivangongo aty amin'ny foibe ny vola fa anarana fotsiny le hoe tsy njarana any amin'ny faritra ny hoe faritra eo satria atreto de tsisy olom-bafidy eny anivan'ny faritra fa olona ny tendrena inona mariny le atao décentralisation sy ahoana ny amin'ny fanabeazana io fampianarana ahoana ny amin'izany université zany ahoana no ahafahana manome ataontsika hoe ialana satria ao anatin'ny resahana eto zao de hoe mba tsy hisy tsony ny ketranatro ny népotisme ny resam-pianakaviana sy ny sisisisa fa mba halalaka kaety koa zany de hoe famolavolana tetikasa zany zao no tena tokony irona ny tanora ihany koa hoe molavola tetikasa mba ahafahany samy malagasy ifampitokony samy malagasy de mbo hoe samy malagasy manao an'le izy de maromaro ny tetikasa mety makasika eny amin'ny fambolena io mety amin'ny fiompiana io mety resaka tao zavatra io mety amin'ny lafiny fizahantany io mety amin'ny lafiny jolo sy ny sisa zao zany de efa tokony miainga ary tokony hofanainga an'izany ny zavatra hoe ny dingana tratra atreto anaty mila capitalisena ny zavatra ny aki zany atreto fa tsy lozan'izay tsy azakazako hoe mba meoseze zay meotoeran'izay misy tsy lozan'izany fa eo koa de minotsika fa tsy maintsy ho tonga le hoe zay rehetra mandray anjara ao anatin'ity tetezamity ity mifiditanana de tokony tsy rotsaka hofidiana amin'izay fifidianana ho avy tokony azavy zany atreto ihany koa inona ny fiatraika amin'ny ataontsika hoe fanapakevitra dingana sy ny dingana vita atreto zany tokony raha famana tsisy aloha zany le fifidianana sénateur tokony tanterahana amin'ny faraka amby folo volana décembre ho avy eo mazava loatra ny amin'iny satria ny senia rava ny senara teo rava mbola isenavy ao anatin'lay rafitra vaovao zay ijoro zay tapaka rehefa avy eo arin'ny référendum zany ny asa lehibe miandry ary tokony ikionando dieny zao eny ary sina fankely de anaraka an'zay dokam-barotra vitsitsika de iverina miaraka aminao mpiaina de rabazala sikaloeditoy amapainako zay sy ndretrareto an-tananao fa naikeso matsara n'le raka am'seo azo manaraka zay de nititenenina aloha de momba ny préfet
mangataka famelana tena miala tsiny misy le préfet fa ny réquisition rehetra nataonao teto na tonga ndeny zava-tsy manatiny tain'ny hôpitaly tainy naty WC maty tainy natiny rehetrarehetra maty na tonga ny raha nandrika teto amin'ity fahasanana mangy ty tena tsy haiko aloha fa raha ekeko fa kristianina fa raha zavatra nataonao kosa tsisy famelana avy amiko mangatan'Andriamanitra raha omeny ianao fa raha izatra mafy loatra nafondrainao n'Andriamanitra na gesta ianao zany raha ho azy dia na ianao Nebukadnezar na ianao Farao ka tsy fantatro mety azo famelana dia ianao sa ahoana tsy fantatro fa tena mafy loatra nafondrainao an'Andriamanitra ianao ry préfet tsy vita amin'ny fifonana rangahy fa engany mba tsy nitaranakao nivaly amin'ny zavatra nataonao tamin'ny tahan'Andriamanitra fa mba ianao nivaka an'izany hanovan'Andriamanitra anao tena mifona ny teny an'izany fa mafy loatra zaza tsy manatsy raha volana mahery ve ny maty vokatry ny réquisition nataonao tena mifony dia manaraka zao le rangahy reny mbola miseho tsy mbola nisy tatanatin'ny importaona hoe président de république netana tamin'ny kesika tena zava-baovao zany teto amin'ny firenena todika aty za masony zao tontolo zao président de république nentina mikesika ohatranyre mientan'ireny tena azanao président vireny tatanàna vireny ianao fa miandry anao vahoaka zay anatin'le hoe fanorenana ny firenentsika ny processus mandeha zany nandingana aloha zany dia hoe ho avoaka avokoa reo gadra politika ka zay amin'ny lafan'ilay hoe tsy mety ny hoe hifanentsika sy hifamotika lava eto fa fakana lesona ihany koa ny zavatra rehetra mitranga amin'ny lafan'ilay ihany koa raha ny hoe fialantsiny ny fifonana no hoe maharavina ny zavatra rehetra tsy nisy olona nandeha ny gadra tsy nisy olona nygadra tany amponja ka zay mila jerena tsara le zay anahoana tokoa ny fifihezana zay miaraba manahoana e nanakory sala nanahoana salama e miaraba e mbola sy tena vonina izy efa tena mahino anao zay miaraba tompoko ratsiratsy kely ohatrany ratsiratsy kely izy gamba ry technicien fa lalaloha antsika fa makano toerana tsara natsika anao na mandeha anao le miteny io dia sarosarotra kely le mety resaka réseau ngamba izy zany ny aloha zany ny zavatra tsapako tsy haiko le fomba ale satria hoe ny mila capitalisena zany ny zavatra aky hoe nydingana vitantsika hatreto a dia hoe manana hevitra ny malagasy ary ahitana zavatra makany amin'ny mampahomby le mifampiaino zay le fifampiainony zay a dia tsy tokony ho ravatsony zany zay fa tokony ho tazomina hoe miaino dia mandravina dia mandrafitra dia miroso hatrany daloha raisiny ty miaraba tompoko manao any e za zany misotra amin'le rangahy teo na amin'ny afatra amin'ny préfet dia koa mba afatra amin'iko anao c'est le préfet en général vous êtes militaire qui fera la guerre est une sorte de sport dramatical endurance à la fin à la fatigue à la paresse dia ny anapiko hoe à toute ambiance tena zana vita miaramila fa tsy anao apitoa fa tena tenako avao fa vo maty ngamba kely volana ny encadrement nandevana zay encadrement avy zay vo maty vo aingana ngamba kely volana zay fa tena mariny mangatahana famelana amin'Andriamanitra monsieur le préfet za miaramila tsy amany ratsy raha samy miaramila fe force tsy ao anatin'ny tiateky zany fa zay mba engaviko aminao hoe manatona anao par silence an'le olona zay narasa nahana amin'ny maty fa ny fibaboana moderariny mon général zay mba mety avoara mon général afatra avokoa zany mbola mety ho anatin'ny fotoanany zany moa zany zao fa
ny tena zava-dehibe ary tokony fatoana araka nambara teo dia hoe anorina Madagasikara vaovao isika. Inona no anao zany dia mazava loatra araka nambara teo mahanana lalampanorenana dia ao ihany koa ireo lalàna andrafetana ireo karazana fifidianana anao anatanterahana ireo fifidianana maro samihafa. Misy moa zany hoe haute cour de la rénovation zay zany no asolo ny ACC aloha zany mandritra nyty rafitra teteza mety ity ho hitantsika ihany moa zany ny fivoarany mandeha makany amin'izany fa isy ny olona ao anatin'ireny rafitra ijoro ao anatin'ilay fitantanana vonjomaika amin'ny transition fa io zany dia hoe ametraka ny lasitra mba ahafahana te manangana le fifidianana ary amin'le hoe tena Madagasikara ao anatin'le rafitra demokratika dia ny fifidianana zany zay ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy ary zany tena tokony aisiny adihevitra manomboka eto hoe ahoana no Madagasikara toy ny ahoana fampianarana toy ny ahoana fanabeazana toy ny enina fandrarana manao any sintsisa miaraba tompo salama miaraba salama tompo salama mba mandray anjara kely am'le izy raha dawary amin'ny resaka décentralisation zany tiako mba hidiradirana kely mafimafy satria amin'ny décentralisation zany supposé sika sommy resaka pêche ka io resaka pêche io zany renouvellement permis de pêche de sy maintsy Antananarivo nanaovana azy atao ino ary le directeur régional ny pêche eran'ny Madagasikara tsy ahavita délivrance na permis de collecte sota tompo eny ary zany le zavatra tokony hidiana hevitra ny hoe inona satria tsika zao mbola tsy manana mihitsy anao fédéralisme ve tsika zay misy mivoy sa anoe le décentralisation fa anatsara io amin'ny endriny ankehitriny io anatsara n'le resahana sy endriny ankehitriny io zany le mila hiadiana hevitra ao anatin'le fametrahana sy ananganana le firenena Madagasikara vaovao ndao zaty izy salama miarabe eto manao ane tena izy mihitsy miarabany vaovao aloha Enay zany mba angatanay ty ambany ambanivohitra ty de mba fandepalemana tompoko mba jereo vonina ny tambanivohitra amokatra hiasa fa tsy fandepalemana mba engavinay fa ro manaraka zany mba fampianarana mba jerere tompoko zay aty atimilana tya 30 kilometra angamba tena ty fototasy zany de ohatra hoe loko fotsiny le manara-penitra fa ny ao anatiny tsy manara-penitra de mba iangavina re tompoko olona koa zay mbola mpianazanaka mba hiotra fiainana fa mba ataovy amin'ny ara-dalana sy ara-dalàna re tompoko le izy fa de zay mba fangatahana ety ambanivohitra ty ie za zao rehefa mianao zany toko raha fahalomanana de hoe zay zany le fiatraik'an'le fitondrana teo aloha hoe loko fotsiny eny ivelany fa ny ao anatiny eo bokaty eo ihany koa le hoe tsy nandro fahalemana ny olona tsy afaka nanao ny fiarina araka ny tokony ho izy ny zanany na mianatra ary de tsy mihita zay zany le mila harenina de mila mazava loatra fa zany le ikeo nandoko ao anatin'le izy ao anatin'le zavatra ho atao manaraka eto efa misy antso vonona ao ambadikeo miaraba tompoko miaraba eny ary miaraba tompoko miaraba ny tokoradio miaraba ny pieny rehetra ihany ko araky ny polaza rehetra teo miasakasaka ny toetra rara fa te hiverina kely satria tsy hainy tsy teny an'le tanora hoe marina fa nandeha le tolona ry ratsy teo ry zareo zany angaty nananina sy finahitana fa ny tena tiako lazaina am'le izy de le hoe misy kotra ny miazakazaka hoe mitady toerana sa mitady seza zany aloha ho an'ny olona manamitan-kefa ny asa fa afaka manomboka koa zareo raha ohatra tena te hampandroso de tena miditra manomboka any fokotany lasaka président fokotany ny GNZ tsara be koa ohatra hoe développement local zany zany hoe mianana manandrana mianatra mitapana fokotany anankiray ianao de aveo no miakatra amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ho an'izay efa navita fianarana zany reo fa satria amiko le fampandrosonana fanovana na fiovana tsy natadiavina eto amin'ity firenena ity de tsy manomboka any amin'ny tsirairay any amin'ny toerana misy azy ka atsiko zany teny zany ao amin'ny GNZ ame tsara be no mahafantatra hoe misy GNZ zany lasa président fokotany élu amin'ny toerana anankiray misy azy any enarany hoe asa fampandrosona no amin'ny toerana anankiray mbola sehatra kelikely kokoa de zay ny sosikevitra fa de misaotra betsaka ataoko radio misaotra ampeny rehetra dawary zay moa le fandraisantsika koa tamimaly hoe fitambem-polo taona lasika de niditra atao anatin'ny hoe république
mbola tsisy nandany république Madagasikara tao anatin'ireo république efatra ny fandihy miaraka tamin'ireo tetezamita tao anelanelany tao ao anatin'izany zany foto-kevi-dehibe ao anatin'le lalatsaina izy de hoe miara-manana anty firenena ty tsisy tokony zanakala fa tsisy tokony voailikiliky zay aloha lafindray rehefa miresaka fitantanam-panjakana administration zany raha ao anatina ministère administration ndresaka administration publique ndredrandretra mila fahaiza manao zany fa tsy hoe revirevy na nofinofy na mba te zao na teo zao tsy midika akory zany fa zay le hoe mba mety manana hevitra izy dia mety manolotra ny hevitra fa ny amatika an'izany ahoana ny fandehan'izany ny lalàna misy sy ny iraka faniliana zany fa anatin'le fitantanana tsy tora